Matiavana be indray tompoko ny ara-panatsika amin'ny anaran'i Jesosy izay manaraka izao fandaharana izay ahafahantsika mandreny afatr'Andriamanitra izao. Dia mirary soanao handray fahasoavana be ao anatin'izany fandrenesantsika ny tenin'Andriamanitra izany. Maro ny teny efa mety norenesinao fa hafa mihitsy izany hoe tenin'Andriamanitra. Aza adino fa Andriamanitra raha namorona izao tontolo izao dia tamin'ny alalan'ny teniny no namoronana izany. Noho izany amin'ity androany ity dia tsy salasalana amin'ny anaran'i Jesosy fa izy zavatra lehibe sy goavana hiforona eo amin'ny fiainantsika noho ny fandraisantsika sy fahampandrosoantsika ny tenin'Andriamanitra. Andeha hivavaka foy isika tompoko. Ry Andriamanitra mpanao lanitra sy ny tany eo, misaotra anao zay noho ny fitantananao. Ankehitriny indray raha hiainony amin'ny teninao zay dia misaotra ny amin'izao fotoana izao. Misaotra ny amin'ity fandaharana ity izay ahafahanay mandre izany ary mivavaka aho ho an'ireo sofina rehetra izay miaina ao anatin'izany. Tononona fa ho tahiana izao fotoana izao. Tononona fa ao anatin'izao ny fomban'Andriamanitra sy ny ran'i Jesosy. Dia misaotra Tompo. Amen. Amin'izao fotoana izao ary dia andelantsika hiara iteran'Andriamanitra. Halleluja. Halleluja. Dia ny ary tompoko dia mbola fifaliana ho anay hatrany ny manamafy ny arahaba izay efa nentin'ny mpanompon'Andriamanitra teo namanao izay toky eto androany hanompon'Andriamanitra. Manao manao tokantrano koa dia manolotra ny arahaba feno amin'ny anaran'i Jesosy hanompon'Andriamanitra hankalaza azy eto. Halleluja. Raha ny tena marina ny fiderana ny fanompoana lehibe indrindra. Sa tsy izany ve? Lehibe indrindra ny fiderana satria mitohy hatrany an-danitra. Ny zavatra rehetrarehetra mijanona avokoa na ny toroteny na ny vavaka fa ny fiderana dia mitohy hatrany an-danitra izany hoe asa lehibe ny fiderana. Amen na halleluja. Dia ny Isaia manambara Isaia toko fa 43 andiny 21 manambara hoe izao olona noforoniko koa izao no anambara fiderana ho ahy. Dia iza ilay olona noforon'i Jesosy androany? Amen na. Ianao androany manambara fiderana ho an'i Jesosy. Dia raha ho amin'ny rehetra Jesosy. Raha mideran'i Jesosy ianao dia mametraka anazy amin'ny toeram-boninahiny. Raha mideran'i Jesosy ianao dia mametraka anazy amin'ny fitoerana tsara indrindra. Ary raha mideran'i Jesosy koa ianao dia mahatonga anao ho tahian'Andriamanitra ary mahatonga anazy hiasa mikery hiasa amboninahitra lehibe eo amin'ny fiainanao. Ka na iza tonga eto androany ka hideran'i Jesosy ame voninahitra an'i Jesosy dia hiasa mikery eo amin'ny fiainanao Jesosy, hitantsehatra eo amin'ny fiainanao Jesosy ary tsy alamaina izany ianao raha tonga eto androany. Sa tsy izany ve? Halleluja. Andao tsika hideran'Andriamanitra ame voninahitra anazy avy hatrany.
Sema no siaka laza na fora. Teu balala na veie, sabendo nada, anu me bunina itazeye, malakiza. Teu balala na veie, sabendo nada, anu me bunina itazeye, malakiza. Jesosy reriano voninahitra sy saotra ary mitera mandrakizay tsarovy sara ny fanofiderana izay ataonao io dia hitondra fanafana ho anao be da be ny zavatra tian'Andriamanitra ampiasaina atao amin'ny alalan'ny fiderana ny fiderana izay ataonao io dia mitondra fanafana tamin'ny fotoana Davida rehefa nitsoka ny lokanga dia niala ny fanera maloto tao amin'ny Saoly androany koa raha nomboka hidery anao hiala aminao ny asa maizina hiala aminao ny fatotra rehetrarehetra hiala aminao ny aretina hiala aminao izay mety vesatra hiala aminao ny olana fa dia raha fonao rehetra Jesosy dia raha amin'ny sainao rehetra Jesosy andaontsika mbola ame voninahitra an'Andriamanitra ankalaza azy hidera azy anandratra azy Cristi pasata per buonaccia Ira fiderana di nuova casa con la Pateso Cristi pasata muni pasata Amini marane giauli per la Amini arrive muni per la Via scurezze buonaccia Sia si cupete fiderana Amini marane giauli per la Amini arrive muni per la Via scurezze buonaccia Sia si cupete Deus Jesus tonight Para Zawis Every night Pateso Cristi pasata per buonaccia Ira fiderana di nuova casa con la Pateso Cristi pasata per buonaccia Amini barande saviterana Amini arrive mulita cola Via scurezze ubunaccia Sia si cupete mulita cola Amini barande saviterana Amini arrive mulita cola Via scurezze ubunaccia
siku fete nifiderananao. Deram Jesus, andizanao, bifanianao, deram avinao Jesus agora. Deram tumtik, ubin tumtik, saran tumtik, deram tumtik, deram ubiu, saran tumtik. Siku fete nifiderananao. Deram tumtik, saran tumtik, sanatonia pum. Deram am laktar, deram am ni muzik, deram yuviu, saran tumtik. Marande savideranao, amini arrive, pulideranao. Dia scurece, ubunaisao, sia siku fete nifiderananao. Amini marande savideranao, amini arrive, pulideranao. Dia scurece, ubunaisao, sia siku fete nifiderananao. Fantekanao fiderantsika io fankalazatsika ho fanandratatsika an'Andriamanitra le mpanjaka ny mpanjaka le asa amin'ny fiainanao la hiditra tsehatra amin'ny fiainanao androany. Amen. Zay mino dia mbola mity hahafantanana ho an'i Jesosy ihany. Amen. Ao anatin'ity dia tsarofa raha noforonin'Andriamanitra ianao dia noforony mba hidera azy, noforony mba hanome voninahitra anazy, noforony mba hankalazany azy, mba hankalaza azy. Androany dia tetena aminao hoe Jesosy Kristy efa nafony ainy niasa mafy niatra amin'ny fangirifirina ho anao. Androany me ho an'i Jesosy ny fiderana rehetra, fisaorana rehetra. Teneny raha mbola velona ianao Jesosy eo dia hideranao, raha mbola velona ianao Jesosy eo dia ankalazanao, ame voninahitra anao ny antony fisiko dia noho ianao Jesosy. Halleluja. Jesosy eo mankalaza anao zahay, mame voninahitra anao zahay. Ao anatin'ny fiderana dia efa afaka nositrana ianao, andray vaolina ianao, atsapa hery ianao, tovy amin'ny fonao rehetra ny fiderana izany. Halleluja Jesosy, ankalaza anao zahay. Sanganao zanakawa, sunau usatinau. Halleluja. Pulang panutanef nanulusan iyan wayara. Amen Jesosy, amen. Inunana toku te sosyo, inunana valukan nawe, simbulan na itafitya vanau lebetuza. Mifatohy tsara ianao hiasa amin'ny fiainanao Jesosy. Rambula veluma, sono faniri quitsau canau, yantuni fisi quitsau canau.
anao rehetra ianao. Cosma fuma fisaina que o fundeira manda o meu não me fiela que a malvada se tira o ar da utamana ya non se socio si teritera neri fanalla e dammi fu a casiana filo Asa parang mula vendo ianao videon Jesus. sono faniri qui zaukana nyaturi fisi qui zaukana zaukana amnias kules qui zaukana Manauti si fechi zaukana Namula veruna sono faniri qui zaukana Nyakuri fisi qui zaukana Dei sempre salva a nós, Jesus. Amém. Cuidado a nós, Jesus. Traz sul fiderana se tutte no amém. eny ary andeha ovakitsika avy hatrany ny tenin'Andriamanitra satria efa nivavaka isika. Ato amin'ny salamo salamo 140 no andeha ovakitsika ny tenin'Andriamanitra eo amin'ny 1 ka hatramin'ny 1. Vakitsika ny tenin'Andriamanitra izay voalaza ny tenin'Andriamanitra hoe mikitama nataony Davida. Arovy aho Andriamanitra fa mialako aminao aho. Hoy izao ny amin'ny Jehova, tompoko ianao. Tsy misy soananako azo arina aminao, ary ny amin'ny olona masina ambonin'ny tany, ireo ny olona tsara laza izay sitrako indrindra. Ho be ny fahoriana izay manova an'Andriamanitra takalon'ny hafa. Tsy mba natitra ny fanatitra ahidiny aho, ary tsy mba ho tonon'ny molotro ny anarany. Jehova no anjara lovako sy kapokako, ianao no mampaharitra ny anjarako. Ny voafaritra ao anjarako dia eo amin'ny tany mahafinaritra, eny manandova tsara aho.
izany tenin'Andriamanitra nataony Davida nosoratany Davida atao amin'ity salamo ity izany a no afatr'Andriamanitra ho antsika ry havana. Ny tenin'ny Davida moa any amin'ny andininy fahenina farany izay milaza hoe ny voafaritra ho anjarako i Davida dia ho amin'ny tany mahafinaritra. Izany teny izany dia ho antsika izay manaraka ny fandaharana. Ho anao izany teny izany, ho aza ny teny izany fa ny voafaritra ho anjarantsika amin'izao taona 2024 izao a dia eo amin'ny tany mahafinaritra. Navelan'Andriamanitra hiaina eto amin'ity tany ity zasy ianao amin'izao taonjato izao. Mbola nomen'Andriamanitra fofinaina. Na inona nefa mety tsapantsika hoe ao anaty fahasarotana atrehantsika dia izao. Andriamanitra dia milaza araka ny tenin'ny Davida hoe ny voafaritra ho anjaranao, voafaritra ho anjarantsika ry havana dia eo amin'ny tany mahafinaritra. Ahoana moa izany anjara mahafinaritra, tany mahafinaritra lazain'ny tenin'Andriamanitra izany? Nahoana Davida misalazana izany fa ny voafaritra ho anjarany dia amin'ny tany mahafinaritra. Misy tenin'Andriamanitra atao amin'ny Luka 10 izay nanambarany Jesosy ny amin'izany hoe anjara tsara izany araka io tenin'Andriamanitra ao amin'ny andininy fahenina izay nolazainy Davida io hoe ny voafaritra ho anjarako i Davida dia amin'ny tany mahafinaritra. Dia ny Luka 10 dia milaza an'izany koa ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny andininy 1 sy 2 izao no tenin'i Jesosy tamin'ny Marta. Andeha vakitsika izany tenin'Andriamanitra izany ny Luka 10 andininy 1 sy 2. Izao no voasoratra amin'ny anaran'i Jesosy. Luka 10 andininy 1 sy 2. Marta, Marta, fa hoy ny tompo taminy, fa hoy ny tompo namalaka nanao taminy hoe Marta, Marta, maro ahina sy maro erehana ianao, nefa zavatra iray loha no ilaina, fa marino efa nifidiny anjara tsara izay tsy alaina aminy. Eto izany Jesosy niteny Jesosy Kristy fa Maria dia anisan'ireo nifidy ny anjara tsara. Tahaka ny Davida izay novakitsika teo ihany koa nilaza hoe ny voafaritra ho anjarako i Davida dia eo amin'ny tany mahafinaritra zany hoe nanambara ihany koa zany Davida fa izy dia manana anjara tsara. Ary izany teny izany ihany koa dia tonga amintsika tsiraray avy ry havana fa ianao ihany koa, izaho ihany koa androany dia afaka mifidy izany anjara tsara izany. Andriamanitra dia efa nanome le anjara tsara ho antsika fa anjarantsika no misafidy io anjara tsara io. Dia hijeritsika nge hoe ny tenin'Andriamanitra izay nahatonga ny Davida nilaza ary sany laza mihitsy nanao an'izany fanambarana izany ny publien Davida mihitsy izany fa ny voafaritra ho anjarako i Davida dia eo amin'ny tany mahafinaritra. Ary Jesosy koa ny teny hoe Marta koa dia nifidy ny anjara tsara. Androany ihany koa dia hoe anjaranao koa mifidy ny anjara tsara. Andriamanitra namelona anao, Andriamanitra namelona antsika, nametraka antsika malagasy eto amin'izao firenena malagasy izao dia name antsika ny anjara tsara, nanotona nandraraka antsika ny anjara tsara. Ahoana izany hoe mifidy ny anjara tsara izany? Ny tenin'Andriamanitra eo amin'ny andininy 1 dia izao ny tenenin'i Davida. Andehantsika hiverinao amin'ilay salamo 120 dia izao ny tenenin'i Davida manao hoe arovy aho Andriamanitra fa mialoka aminao hoy izao ny amin'ny Jehova tompoko ianao, tsy misy soananako azo oharina aminao. Davida zany natonga samy teny hoe ny voafaritra ho anjarako, le anjara tsara izay lazain'i Davida fa voafaritra ho azy dia izao hoe izany teny lazain'i Davida zany. Nasahina ny lazany zany dia voalohany indrindra ny teboka voalohany izay voalazany eo amin'ny andininy 1 dia hoe nanao an'Andriamanitra izy hoe tompoko ianao. Ry havana tsy any Davida rery zany ny fiainany fa ny arahany Davida nanana tamin'Andriamanitra. Raha ny tena marimarina dia hoe tompo ny fiainan'i Davida Andriamanitra. Izay ny teboka voalohany. Isika ihany koa ry havana ny atao mifidy ny anjara tsarantsika, ny voafaritra ho anjaranao, ny voafaritra ho anjarantsika dia eo amin'ilay tany mahafinaritra. Eny manandova tsara isika. Ahoana ny fidirantsika eo amin'izany tany mahafinaritra izany? Dia izao ny famelantsika an'Andriamanitra ho tompo ny fiainantsika fa tsy hoe isika rery ny tompo ny fiainantsika. Betsaka ny olona mandeha amin'izao fiainana izao dia hoe izy ihany ny tompo ny fiainana. Fa Davida nge tena nilaza teto fa Andriamanitra ny mpanapaka ny fiainany, Andriamanitra ny tompo ny fiainany. Navelany zany Andriamanitra ho tompo ny fiainany, zany hoe nomeny ho tompo ny fiainany Andriamanitra. Nomeny an'Andriamanitra ny fiainany ho tompo ny fiainany Andriamanitra. Zany hoe tsy izy rery no tompo ny fiainany fa Andriamanitra dia manjaka
eo amin'ny fiainana. Ahoana tokoa moa ry havana no ahafahan'Andriamanitra anao zavatra tsara eo amin'ny fiainantsika. Ahoana tokoa moa no ahafahan'Andriamanitra hitondra zany anjara tsara eo amin'ny fiainantsika zany ry hava malalo, raha tsy omentsika toerana izy, raha tsy mahazo laka eo amin'ny fiainantsika izy. Araka ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Romanina 10:7 izao voalaza ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Romanina 10:7. Andeha efa kitsika zany amin'ny anaran'i Jesosy. Romanina 10:7 izao ny tenin'Andriamanitra manao hoe: satria raha manaiky an Jesosy ho tompo amin'ny vavanao ianao, ary mino amin'ny fonao fa Andriamanitra efa nanangana azy tamin'ny maty, dia ho vonjeny ianao. Ny anjara tsara zany, le fiainana tsara omen'Andriamanitra dia izao hoe ho tonga eo amin'ny olona anankiray izay manaiky an'Andriamanitra, manaiky an Jesosy ho tompo ny fiainany. Mbola tsy taritsika ry havana fa isika tsiraray avy izay manatsafidy eo amin'ny fiainantsika. Raha isafidy ihany ve tsy aleo isafidy ny anjara tsara tahaka ny Marta, tahaka ny Davida, fa nanahoana ny fiainan'izy ireo? Ny fiainan'izy ireo dia hoe nametraka an'Andriamanitra ho tompo ny fiainany. Tsy hoe ianazy rery ny fiainany, fa navelany ho tompo ny fiainan'Andriamanitra. Tsy navelany hoe izy rery no tompo ny tenany io araka le fitentsika hoe zany ny tompo ny fiainako e. Fa izao navelany koa Andriamanitra ho tompo ny fiainany. Navelany Andriamanitra anjaka teo amin'ny fiainany. Ahoana zany araka ny Romanina teo hoe mila manaiky tsika, mila misoka-bavy tsika, mila manasa an'Andriamanitra isika amin'ity sekondra ity, amin'izao anio zao, dia afaka taterahanao zany, afaka taterahantsika zany hoe Andriamanitra Jesosy androany dia izao hoe avelako ianao ho tompo ny fiainako. Ity fiainako ity koa ianao koa no tompo ny fahatizarena, ianao koa no anananao ho tonga fanananao Jesosy ianao no tompo ny tenako, ny tompo ny momba rehetra. Afaka ataontsika zany. Izany ny atao hoe mifidy ny anjara tsara. Ary tsy mbola taraikitsika, averiko ihany hoe tena tiantsika nge Andriamanitra e. Matoy tsika mbola mahaino zany hafatra izany. Izany no anjara tsara. Ny olona mety hoe misy zao ny olona hoe andeha tsapa vintana, fa ity zany tonga dia azo antoka hoe ny anjara tsara tonga dia tsara avy hatrany ny tantara-piainan'ny olona rehefa izy ny safidy an'izay anjara tsara zay. Tsy hoe mbola sanjilany mbola hojerena hoe tena mbola tsy fantatro aloha hoe ho tsara ve ny vintako amin'ity, fa tena anjarantsika mihitsy no misafiditsika no ataontsika hoe misafidy le anjara tsara tahaka ny Marta aho, tahaka ny Davida aho. Dia ny teboka voalohany dia hoe avelako Andriamanitra ho tompony ny fiainako, avelako izy ho tompony ny fiainako. Tsy zarery tsony no andeha amin'izao fiainako izao, tsy andeha irery tsony fa anaiky an Jesosy amin'ny vavako. Dia mila misoka-bavitsika, izany ny ataontsika mba tonga an'Andriamanitra ho tompony ny fiainantsika. Satria moa izy ny tenin'ny Davida nge ry havana hoe izao ny lazainy hoe tsy misoa ananako. Andeha verenantsika le salamo teo, tsy misoa ananako i Davida, azo oharina aminao zany hoe Davida zany dia tena nahatakatra fa ninona ananany dia zava-pona raha tsy manana an'Andriamanitra. Tsindriana hoe efa mba nahita zavatra maro tsika, mety hoe tsapanao mihitsy hoe ohatrany hoe inona mihitsy ny tokony ataoko mba tsara ny tantara-piainako, inona ny tokony ataontsika eto amin'ny firenena mba tsara ny zavatra rehetra. Dia izao hoe misafidy tsika ny anjara tsara, dia misafidy an'Andriamanitra ho tompo ny fiainantsika, hoe izy mitompontsika. Raha ohatra zao misy olona manana fananana ohatra hoe biby fiompy reny, dia hoe iza ny tompony ty saky ty dia ihany, tompony ty aliky ty dia ihany, tompony ty trano ty dia ihany. Fa ity tenantsika ty koa afaka ho tompony ty tenantsika ty Andriamanitra. Tsy afaka tonga ngefa Andriamanitra dia tonga dia hoe hiditra forcé hoe anahy ianao, fa isika mihitsy zany manome permission an'Andriamanitra, manome fahafahana an'Andriamanitra hoe Andriamanitra izaho manomboko izao dia avelako hoe ianao ho fanananao ho tompoko ianao. Izany ny atao hoe mifidy ny anjara tsara. Satria raha nijery ny tantarany Davida angentsika dia tantara hafa mihitsy ny tantarany Davida. Raha samy olombelona teto ambonin'ny tany izy dia niavaka tamin'ny tantara io Davida io, satria io Davida io dia niainga tamin'ny hoe mpiandry ondry kely izy. Fa hitantsika hoe lasa
mpanjaka izy, lasa mpitatana firenena izy, satria izany toerana sy tantarany David zany tsy tantara ratsy zany fa tena tsara zany tantara zany, ary tsy diso mihitsy ny teniny eo amin'ny 9:9. Tena marina be le teniny hoe ny voafaritra ao anjarako izy dia amin'ny tany mahafinaritra. Rehefa jerena zohina ny tantarany Davida dia tena hoe niakatra ny tantarany Davida, niainga tamin'ny zavatra kely izy, fa ny fananana an'Andriamanitra hoe Andriamanitra na velany ho tompo ny fiainana, nanjaka teo amin'ny fiainany dia tsara ny tantaram-piainana. Fa eo amin'ny 7 dia izao hoe voalazany ihany koa izao ny teneny manao hoe ho be ny fahoriana izay manova an'Andriamanitra takalony ny hafa. Hay ve ry havany ireo anjara ratsy nareo fahoriana izay hainantsika eto ambonin'ny tany, dia izao hoe ny fanolotsika an'Andriamanitra amin'ny zavatra hafa, na ihany koa amin'ny teny anankiray dia hoe arakaraky ny fanalavirantsika an'Andriamanitra ka izany mahatonga ny fahoriana eo amin'ny fiainantsika. Raha vadika ny teny dia hoe raha tiantsika tsy orontsony, raha tiantsika tsy hijalontsony dia ny vahaolana dia ny manakaiky an'Andriamanitra ry havana. Izao zavatra anankiray mety mampanontany tena ny olona hoe Andriamanitra ake tena masina be, Andriamanitra ake tena tsisy hoty, amin'ny fomba ahoana moa no anatonako an'Andriamanitra? Ny tenin'Andriamanitra no amin'ny Jeremia 3:10 milaza fa tsy misy olona mahay miala amin'ny faratsiana, fa izay indrindra raha metsika lalan'Andriamanitra anjaka eo amin'ny fiainantsika dia izy no hikarakaratsika, izy no anamboatra ny fiainantsika. Ary faharoa manaraka an'izany dia hoe ho be ozy ny fahorian'ny olona izay manakalo an'Andriamanitra zavatra hafa. Ry havana io anjara tsara tiantsika ho azo io fahoriana tiantsika hialana io dia tsotra ihany, teboka faharoa ny fidiny anjara tsara tsika tsy te ho any amin'ny fahoriantsika dia izao andesika anakaiky an'Andriamanitra. Efa matsapy ianao fa manatona an'Andriamanitra dia manatona trany midira lalindalina kokoa amin'ny fiarahana amin'Andriamanitra. Avelao anjaka azo laka eo amin'ny fiainanao Andriamanitra, aza takalo zavatra hafa Andriamanitra. Fa kay ve ireo fahoriana izay hainantsika ankehitriny, ireo karazam-pahoriana maro izay mianjady eto ambonin'ny tany dia noho ny fanakalozan'ny olona an'Andriamanitra amin'ny zavatra hafa. Ry havana ny tenin'Andriamanitra dia milaza fa ny fanalavirana an'Andriamanitra na ihany koa hoe ny fanakalozana an'Andriamanitra amin'ny zavatra hafa dia miteraka fahoriana. Noho izany dia izao hoe inona no tokony ataontsika izany dia ny manakaiky an'Andriamanitra hatrany, ny manantona an'Andriamanitra hatrany, ny miditra lalina ao amin'Andriamanitra. Tsy mahafaty antoko izany fa izany ny atao hoe anjara tsara. Raha isafidy ihany ve tsika tsy alao fidy ny anjara tsara tompoko? Ary izao ny teneniny eo amin'ny 5 hoe Jehova no anjara lovako sy kapokako, ianao no mampaharitra ny anjarako. Izany hoe rehefa Andriamanitra zany manomboka omen'Andriamanitra antsika le anjara tsara dia izao izy dia tsy isy asakana mihitsy, satria raha io Davida manokana io dia nisy fotoana Davida tena niteny mihitsy hoe ny raika ao aman-dreniko aza efa nafoy any amin'ny Salamo 7:10. Izany hoe nisy fotoana izy tao anatin'ilay fiandrasan'ondry dia tonga Samuela izay anositra ny mpanjaka tamin'izany fotoana izany. Izy ange tsy teo hoe Davida, tsy teo ry havana, tsy teo izy nanadino azy ny ray aman-dreniny. Kanefa dia izao ry havana nanadino azy ary ny ray aman-dreniny dia ny anjara tsara ho an'i Davida izay ho lasa mpanjaka tamin'izany fotoana izany dia tsy nisy sakana, satria ozy ny tenin'i Davida eo amin'ity Salamo 2:20 ity hoe eo amin'ny 5 manao hoe Jehova no anjara lovako sy kapokako, ianao no mampaharitra ny anjarako. Izany hoe Andriamanitra mihitsy zany rehefa hanome antsika le anjarantsika dia na iza dia tsy misy mahasakana an'izany, tsy misy mahasakana an'izany, tsy misy matakina an'izany eo amin'ny fiainantsika ry havana, fa tsy maintsy voaraintsika ny anjarantsika, ny anjaranao amin'ity taona ity, ny voafaritra ao anjaranao amin'ity taona ity, ny voafaritra ao anjarantsika amin'ity taona ity dia amin'ny tany mahafinaritra. Raiso ny anjaranao, mbola tsy tary ianao, mbola afaka mandray ny anjaranao ry hava-malala. Noho izany dia izao hoe amin'ity taona ity amin'izao fotoana izao dia mampahery antsika hoe izay tenin'Andriamanitra mampianatra antsika an'izany ho antsika. Andriamanitra no miteny an'izany amintsika fa ny voafaritra ao anjarantsika dia eo amin'ny tany mahafinaritra. Ny voninahitra dia ho an'Andriamanitra irery ihany. Andeha isika marana ny tenin'Andriamanitra sahady amin'izao fotoana izao, amin'ity taona vaovao ity, amin'izao taona izao, amin'izao fotoana
andrenesanao ny ten'Andriamanitra izao. Dia izao hoe ny voafaritra ho anjaranao dia eo amin'ny tany mahafinaritra. Raiso zany, ampiaro eo amin'ny fiainanao zany. Tsy nateraka ny jaly ianao, tsy nateraka ny ao anaty fahoriana lava ianao, kanefa tompona andraikitra ny amin'ny fiainanao ianao. Anjaranao no mandray fanapahan-kevitra. Tsy ny olona akory no diso ary aza mametsy ny olona riavana, fa raiso ny fanapahan-kevitra. Ary fotoananao zao matovy velona amin'izao fotoana zao tsika. Dia fotoana tsika zao andraisantsika ilay anjara tsara. Ny voninahitra dia ho an'Andriamanitra irery ihany. Hivavaka isika amin'izao fotoana izao, hivavaka ho anao mba hiasan'Andriamanitra ka andraisanao ilay fanapahan-kevitra tsara, hiditra ao amin'ny anjara tsara. Raha eo makasitraka anao amin'ity androany ity, raha ny sara izay afatra teto amin'ity toerana ity izay. Andriamanitra tsara ianao, ary ny anjara tsara tsy avaiza fa avy aminao ihany. Vangio ary ny olona rehetra amin'izao fotoana izao hisafidy ny anjara tsara, ary ampanginina sakanina ireo fandrebirebena, ireo manda izay natsanga Satana, dia foanako amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izany. Fa tononoko androany fa ny voafaritra ho anjara izay rehetra manaraka ny fandaharana dia ho amin'ny tany mahafinaritra. Nizaniza ao anatin'ny fanaintainana dia sitrana amin'ny anaran'i Jesosy izy, hamindra fo aminy ianao, ary tapatapahana zioga eo amin'ny fiainana. Misaotra indrindra ry Andriamanitra io amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Amin'izao fotoana izao dia andetsika hivavaka ao amin'ny firenena satria izay tokony ataontsika izany. Andriamanitra, velona ianao, tsy misy tahaka anao. Ianao ny tompon'ny lanitra, anao ny lanitra, anao ny tany. Ny lanitra ny seza fiandriananao, ny tany no fitoeran-tongonao. Mivavaka izay ho amin'ny firenena malagasy. Ny vahoaka malagasy rehetra na iza ao amin'ny faritra 320 izay eto amin'ity tany firenena mahafinaritra izay nametrahanao anay ity. Mifona izay ny amin'ny firenena Andriamanitra. Ninona mety nampalahelo anao dia ifona anay izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Mifona ho amin'ny fireneko ary ninona tompo asany maizina eto androany dia tapatapahako sy foanako amin'ny anara-maherin'i Jesosy Kristy izany. Tonono eto amin'ny firenenay ny fifohazam-panahy, tonono eto amin'ny firenenay ny famonjena, sitranina amin'ny firenenay. Raha misy firenena tena voata sy mpandresy dia ny firenena malagasy. Misaotra ry Andriamanitra io amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Amin'izao fotoana izao dia anao filazana amintsika izahay izay fiangonana Refia Androndrakely, mampahery antsika manokana arak'izany afatr'Andriamanitra izany. Ny atao mifidy ny anjara tsara tsika dia mametraka an'Andriamanitra, avelantsika ny fiainantsika ho tompon'ny fiainantsika Andriamanitra. Isika mihitsy no manapa-kevitra, isika mihitsy no milobava. Aza hoe ahilika hoe efa mivavaka ao pastera, fa ianao dia tompon'ny fiainanao, ianao tompona andraikitra amin'ny fiainanao. Noho izany dia tapao ny hevitra hoe ianao mihitsy no andeha hitondra ny fiainanao ho any amin'Andriamanitra. Manasa anao izay tompoko. Ny tenin'Andriamanitra milaza moa ny Jeremia 3:10 hoe moa mahova ny odiny vany Etiopiana, moa mahova ny sora ny vany Leoparda, raha tsy izany dia miala amin'ny faratsiana ny olombelona. Inona ny tiany tenin'Andriamanitra tenenina? Ny fiarahantsika amin'Andriamanitra ihany, na dia ao anatin'ny fangejana maro arotsika. Tsy misy ray amintsika ry havana mahay manafaka ny tenantsika. Aza mieritreritra hoe aleo aloha izaho mba hiala amin'ity vao andeha ho any am-piangonana. Diso izany, fa ny fiarahantsika amin'Andriamanitra, ny famelantsika an'Andriamanitra hiasa amin'ny fombany, amin'ny alalan'ny teniny, ny teniny izay renesintsika ao anatin'ny fotoam-bavaka izay anasana ianao fiangonana Refia Androndrakely ny alahady amin'ny 4, amin'ny 7, amin'ny 10, amin'ny 12 ary amin'ny 2. Manasa anao izay rehefa tonga ao ianao anapa-kevitra ianao dia anjaran'Andriamanitra indray no miasa amin'ny alalan'ny teniny, amin'ny alalan'ny vavaka, amin'ny alalan'ny fanafana ihany koa izay anasana ianao tompoko tsy matiantoka ianao raha tonga ao, satria izany etsika ataonao izany dia izao hoe fanatonana an'Andriamanitra. Aza dino fa ilay zanaka dala atao amin'ny Luka 10:10 dia izao hoe nahantra ny fiainany rehefa nanalavitra ny rainy izy. Mbola velona ianao, mbola maheno ianao, aza manapa-kevitra hijanona eo amin'ny anjara ratsy io, fa manapa-hevitra eo amin'ny anjara tsara dia anatona an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fandehananao any am-piangonana, any amin'ny sampana rehetra era Madagasikara, enatra any ampita dia misy fiangonana Refia izay anasana ianao tompoko ho tonga tongava fa
mandray zavatsoa ianao ao anatin'izany fotoana izany dia mirary soa anao ary miteny anao sahady hoe tonga soa ianao ao anatin'izany fotoam-bavaka izany dia mirary soa anao tompoko nanaraka ny fandaharana Andriamanitra ny hitanao sy ny ankonanao ary ny asa izay ataonao sy ny fahasalamanao dia mandram-pioana tompoko.